Sehatra ny fampianarana ambony iray kosa ny tafamivantana tamin'ireo mpianatra manaraka ny lalam-piofanana télécommunication teny vodivorona ny ministra ny postra sy ny fifandraisan-davitra ary ny teknôlôjia vaovao taorian'izany nafantarana fa anohana mavitrika ity sampam-piofanana ity ny ministera. Ufanapina ireo mpianatra manaraka ny sampam-pianarana fifandraisan-davitra na ny télécommunication dia nizahy fotony ary ny tafamivantana tamin'ireo mpianatra teny vodivorona ny ministra ny postra sy ny fifandraisan-davitra ary ny teknôlôjia vaovao Andriamatora Kotomamonjy Patraiky André io maraina io. Arak'izany dia nisy ny valandresaka narahana ady-hevitra ny fanaovan'ny ministra tamin'ireo mpianatra. Rehefa avy nitsidika sy ny tafatafa amin'izareo dia nanapa-kevitra satria nitondra ny teknisiana ao amin'ny departemanta hoe ny ao amin'ny laboratoire manokana dia ho mena fitaovana ry zareo satria tsy dia efa laozan'ny toetrandro zany ny fitaovana zay ampiasain'zareo amin'izao, nefa reo no tokony ho voalohany ary ho rearea ny departemanta ny télécommunication. Nisy ihany koa fangatahany mpianatra zany momba ny accès internet ka efa nanome toromarika ny teknisiana atao ministera hijery akaiky an'izay ary fampiraharaha miaraka amin'ny ministra namana zany ananganana ny vitrine de nouvelle technologie eto anivon'ny école polytechnique zay ho tatana ny départemanta ny télécommunication. Taorian'ny fianarana dia nisy ny fitsidihana ireo efitrano fianarana sy ny trano fonenan'ny mpianatra izay samy nisy olana avokoa. Miisa 400 ireo mpianatra eny amin'ny polytechnique ny Vodivorona manaraka ity sampam-pianarana télécommunication ity. Mahafinaritra anay aloha zany ny fahatongavana satria mbola voalohany tety am-Pauliny hoe misy ministra tonga ifotony mba nitsidika anay sy ny niara-ny tafatafa taminay tety dia betsaka ny fanontaniana napetrakay ohatra ny fotsiny hoe ny momba ny resaka bourse extérieure ny fiara-miasan'ny ministère sy ny école supérieure polytechnique d'Antananarivo dia eo ihany koa ny resaka hoe misy salon hoe momba ny télécommunication dia sy ny fampitaovana. Nanome toky ary Andriamatora ministra fa anampy betsaka ity sampam-pianarana télécommunication eny Vodivorona ity.